Manatra ny araba indray tokolasy tovovavy tonga tao anatin'ny fandarana mahery ianao amin'ity alahady fahavalo-ny volana desambra nasanao anaraka izany hatramin'ny farandray ary amin'ity alina ity ny bola kitra no resantsika amin'izao alina izao no resantsika voalohany mifaraparana ny fandaram-potoana rehetra nisan'izany ary no an'ny sokajy Ligue 2 izay nanatanteraka ny andro fahatelo sady farany tamin'ny Champions League-n'izy ireo ahafantarana izay hiakatra ao amin'ny division voalohany ekipa ny STK Akadimbahoaka sy ny ekipa ny E4F AA ary no fantatra fa hiakatra tamin'izay dingan'ny division voalohany izay amin'ny taom-pilalaovana ho avy iny atao aorian'ny nanaovana ny lalao fifaninanana tamin'ny andro fahatelo farany sy natao tany Karion tamin'ity alahady ity. Ny ekipa ny STK Akadimbahoaka sy ny 4F Alasora no hiatrika ny ao amin'ny sokajy division voalohany amin'ny taom-pilalaovana 2024 iny ka isoritoerana ny ekipa ny Presco FC sy ny Vesta Team FC. Izany dia fantatra tao aorian'ny andro fahatelo farany amin'ny dingan'ny famaranana ny fiadina tombonakana Lalamanga sokajy Ligue 2 natao tany Karion io tolakandro io. Tsy nisy dikany intsony kosa matsy ny fandresena roa iray azon'ny ekipa ny Ezami nanoloana ny ekipa ny Manambisoa FC teo amin'ny lalao voalohany noho ny tsy fahombiazan'ireto ekipa roa reto teo amin'ny andro roa voalohany. Tamin'ity lalao ity dia ny ekipa ny Amboanjobe no nanokatra nisa teny amin'ny Soletra be teo amin'ny minitra faha-20 no salahin'ny Manambisoa FC izany teo amin'ny minitra faha-7 Teo dia nieritreritra ny zareo reto fa dia mbola anana etsika hiady ny toerana faharoa amin'ity poule des As ity ka nanao fanafiana totoafo ny Ezami indray nefa natafiditra ny mbola faharoa azy teny amin'ny minitra faha-20 ka nibata ny fandresena. Ny endrika famarana araka izany lalao faharoa ny aonan'ny STK Akadimbahoaka sy ny E4F no izy ireo efa samy tafita amin'ny sokajy division voalohany. Tamin'ity fihaonana ity dia mbola namafisy ny sampana tanora Kristiana Akadimbahoaka ny larana voalohany vonjimaiky nisy azy. Mbola resin'izy ireo tamin'ny saharoan'ora indray mantsy ny ekipa ny Alasora. Idikisa no nanokatra nisa teo amin'ny minitra faha-20 ary dia mbola nampiany Amoros indray izany teo amin'ny minitra faha-1 Vokatra izay nahavoazotra ho tompon-dakana Lalamanga taona 2024 ny ekipa ny STK Akadimbahoaka. Sokajy Ligue 2 ho an'ireto ekipa roa reto dia avaly ny ezika ny volavolain'izy ireo sy ny famolavolana tanora izao anaty asakaraza amin'ny dingan'ny sokajy division voalohany izao. Tanjon'izy ireo araka izany ny jana ao anatin'ity sokajy ity hatramin'ny taom-pilalaovana 2024.